Manatra ny araba Douglas Tobkovavy amin'ity takarivan'ny zoma ity zoma fa 14 volana janoary 2024 manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ito fahitalavitra ma-TV ny famindram-pahefanana ny passation teo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoham-pirenena voafidimbahoaka Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay nizotra teny amin'ny lapa teny Avoloteny no isan'ny hoentina amintsika amin'ity androandroany ity ny fanohikevitra samihafa izay noentina izay isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny solika izay nampikaikaika ireo mpitatitra satria dia izy fetraka angoavana eo amin'ny asan'izy ireo izany ary satony nametina amintsika ihany koa ny fanohikevitry ny filohan'ny oniversiten'ny Mahajanga tahorina ny fatongavany teto an-toerana manoloana ny zavanitranga tany an-toerana farany teo ireny no tanterana androany sy teny amin'ny lapam-panjakana teny Avolody koa ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny filoham-pirenena voafidimbahoaka Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina lanonana izay manamarika ny fiafaranan'ny fitaom-pitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina ary andraisan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny toerana eo amin'izay filohan'ny repoblika izay vahiny manakaja maro ary sy notazana nanatrika izany fotoana izany vola ravavo no mitondra ny andindiny vaovao nakany sary kosa Tsirako Torson Stéphane Razafy Mandimby. Tapitra ny fitondran'ny Andry Rajoelina izay nanomboka ny 17 Martsa 2024 ary mifarana androany 20 Janoary 2024 fitondrana izay raha totaly dia nahatratra 7 taona sy 10 volana. Miverina olon-tsotra ny tenany ary natolotry ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ho an'ny filoham-pirenena vaovao voafidy Hery Rajaonarimampianina ny atoandro teo ny fanalahidin'ny fitantanana amin'ny firenena. Pejy vaovao no misokatra ho an'i Madagasikara hoy Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny lahateny fanaovam-belomany tanterahana androany tao anatin'ny famindram-pahefana teo aminy sy ny filoha vaovao Hery Rajaonarimampianina. Pejy vaovao no misokatra ho an'i Madagasikara manomboka androany. Andeha ka andao ny toerana mahafilohan'ny tetezamita ny tenany. Ny toerana misy no tsy mety amin'ity lapa ity intsony. Ny andraikitra hosanamiko no tsy hitovy intsony satria hiverina olo-pirenena tsotra ny tenako manomboka rahabitso. Tsarovy anefa ny nama ny vahoaka malagasy anareo mpiara-miasa rehetra fa na aiza misy aho dia tsy hanalavitra anao mihitsy aho ry namako ry vahoaka malagasy namako. Sote, makasitaki. Ary manareo rehetra aza manana. Mahazo matoky anareo fa nitolona sy ny foto-kevitra ny ombonatsika sy ny jorotsika dia ho ahovako hatrany hatrany na indrona na indrotranga topilasy tokovavy. Tsapako fa maro aminareo no nametraka fanantenana sy fitokisana amiko. Aza malahelo anareo fa mijereva lavitra. Madagasikara no tsizovitsika ary no avy no banjintsika ary nisy famatorana nisy eo amintsika dia tsy ho rava na oviana topilasy tokovavy. Tiako amafisina aminao fa fitiavan-tanindrazana no nanosika ahy na raha andraikitra teto amin'ny firenena. Izany fitiavan-tanindrazana izany no nijirako teto amin'ity lapa ity ary mbola fitiavan-tanindrazana no mameno ny foko sy ny saiko raha mandao ity lapa ity ny tenako androany topilasy tokovavy.
efa maro izay kabary ireny nandritra ny taona nifanisy teto amin'ny firenena izay fa ny bainga voavadika ihany no vavolombelony ny asa natao sy hitsarana ny tsirairay indrindra fa ny mpitondro tsy misy ny tonga lafatra kanefa nanangana isika nanorona isika namela lova ho an'ny taranaka faramalimy isika izay tsy azo kosehana tsy azo fafana ary tsy azo hoarodana ihany koa satria zavatra lehibe tsy koarana no napetratsika teto amin'ny tany sy ny fambakana ity vitatsika tao anatin'ny filaminana ny fifidianana koa azoko ambara ankehitriny fa tratra ny fanamby napetratsika ry malagasy namana rehetra. Voafidy ny filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika Fahefatra sy ny solombavam-bahoaka Madagasikara ary dia mitsotra ny filoha vaovao havita sy alasana ny tenany. Mitsotrano sy ngasoanao aleo alasana sarotra ary tsy mora izany adidy mavesatra miandry anao izany miandrandra fandrosoana ny malagasy miendrika ho avy mamirapiratra ny malagasy noho izany dia mirahakora mirary fambiazana tanteraka ho anao ny tenana tsara tsodrano mavitasoa ho an'ny firenena maniry raha maniry ihany koa mba azahoany ny vahoaka malagasy fiainana tsaratsara kokoa ary mba androso araka ny faniritsika ne ity firenena malalatsika ity mino sy manatena ny tenako fa ay eno ny etaeta ny vahoaka malagasy ianao andriamatoa filo ary inoko fa tsy andiso fanatenana ho an'ireo rehetra nametraka fitokisana taminao ekanika ny fitiava-tanindrazana sy ny tombontsoa pirenena trano no ibaiko izay fanapaka-hevitra rehetra ho raisinao mandritra ny fotoana hitantananao ny firenena. Tsy adino filoha tetezamita no nisaotra ny avy amin'ny SADC tarihan'Andriamatoa Joakim Chissano tamin'ny fihainoana ny olana rehetra. Nisaotra ihany koa ny ezaka nataon'ny masoivovahiny rehetra ny folo alin-dà ny androm-panjakana tetezamita ary nosinganiny manokana amin'ny vady aman-janany. Fa misy namana singaniny manokana ary tiako isaorana manokana satria teo foana nandritra ny fotoana rehetra na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra namoana sy nakaiatrano dia tsy izany fa iramatozatiko isorako ihany koa ianareo telo menada ary na irontsoa ary anjiafy misaotra nareo amin'ny foko manontolo satria tsy mora ihany koa ny zavatra niainanareo tao anatin'izay koa manao veloma mandrapiona aminao ny tena vahoaka malagasy manao veloma mandrapiona anareo rehetra ary mangataka amintsika rehetra hitondram-bavaka ny firenentsika. Filoha tetezamita izay nandao ny lapany avy loha tongotra ary teo am-bavahadiny farany fidirana amin'ny lapa izy no nandray familiana amin'ny fiara nitondra azy 5 mianaka.